Raha ny mikasika ny tsena kosa no asiteny ho an'ny tsena ny vorona manokana dia saika nahitana fiakarana avokoa moa ny vidin'ny akoho amam-borona izay ao anatin'izao fetiny faran'ny taona izao. Tsikatra fa miavitsy ihany koa nefa ny olona afaka mividy azy ireny noho ny asarotan'ny fiainana. Nangingina ny tsenan'akoho amam-borona tamin'ity taona raha nitsikaritra ho maty tetsy amin'ny tsenan'Andravoahangy. Saika nahitana fiakarana avokoa ny vidin'izy ireny fa toy ny mahazatra dia mbola azo atao ny miady varotra. Manodidina ny R1 sy R2,5 ny akoho. Miakatra ny vidina akoho. Vidim-piainana zany mahatonga an'izay moa le any ambanivohitra koa zany efa lanilany tamingana le akoho satria le olona efa sahirana. Dia raha miakatra izy zany dia hoe R1,000 ny fiakarana. Fa avitrehan'ny olona aloha ny olona tsy manam-bola dia malain-taina zany ny olona. Varotra akoho ohatr'izao zao ataontsika ohatr'izao atao hoe 35 000 dia misy 40 000, misy 50 000, 60 000. Ny vidin'ny gisa ihany koa izay mahazatra ny fianakaviana maro rehefa mankalaza ny asaramanitra dia ny akabidy ihany koa. 100 000 dia 225, 150 tsy dia mandeha. Amin'ny herintaona mandeha vidy amin'ny tsena ny ambanivohitra. Manana ny fahitany ny tsena ihany koa ny mpivarotra vorontsiloza izay sedranay. Ohatrina vorontsiloza? 200 000, 250, 250. Misy zany lafo tamin'ny herintaona sa Tamin'ity mora be mihitsy. Ina mahatonga an'izay? Krizy tsy manam-bola ny olona. Avay zany nareo maka izy tsony? Avany ny fianaratsoa. Amin'ity faran'ny herinandro ity vao mety hiazakazaka hiantsena ny tsirairay raha mbola nangingina ny tsenan'ny vorona hatry ny omaly. Rehefa faran'ny taona toy izao moa dia anisan'ny entana miakabidy ihany koa ny atody. Ny isa-tokantrano dia samy manao izay mety sy izay mifanaraka amin'ny fahefa-mividiny mba hitsena izany taom-baovao izany.